andian'ny faraika amby roapolo ny festival jerijery amin'ity taona ity a. Ina no mety hoe mampiavaka an'izay andian'ny faraika amby roapolo izay a, dia oviana no anatanterahana azy a, dia iza daholo ny artista handray anjara. Ankalaza ny faraika amby roapolo taona nisinimana ny festival jerijery Vavateny amin'ity taona ity a. Ny mety hampiavaka azy aloha voalohany a dia maro ireo fifaninanana. Raha tsy laza fa tsy ny ara-panatanjahantena satria sambany amin'ny taona ity a misy ny resaka marathon izay hetsika isy ao anatin'ny festival jerijery. Eo ny adina koa sy ireo fifaninanana ara-panatanjahantena izay efa mahazatra an'ireo mpandray anjara isaky ny festival jerijery. Ny festival jerijery dia nanomboka ny fahasivy amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao ary tsy fahana raha tsy ny faharoa ny volana novambra ao an-tampon-tanànan'ny Vavateny. Anisan'ny hampiavaka azy ihany koa ny fisian'ireo trano heva izay feno ao anatin'ny kianjan'ny jerijery. Raha hatramin'izay ianao mandeha mamonjy jerijery dia na ireo toerana ahafahana miala voly, ny bara, ny kilalao maro samihafa dia tany ivelan'ny kianjan'ny jerijery avokoa, fa niezaka ny karakara amin'ity taona ity mba agnatin'ny kianjan'ny jerijery daholo ny hetsika rehetra izay misy hamparesaka sy hankalazantsika an'ity festival jerijery andian'ny faraika amby roapolo ity. Ny artista ho avy handray anjara aloha zany hatreto a: Rimka, Kesy Gasvaleur, Otsman, Liemboesa, Matsubara, Kesy Gasya, Rimka, Kiki a, dia sy ireo artista maro samihafa izay artista zanaky Vavatena ihany koa, ankoatran'ireo mpandray anjara izay misy avy any Tamatavy andeha hamonjy ny festival jerijery. Ny festival jerijery no anisany mahasarika mpizahatany, mahasarika olona indrindra raha ho an'ny district'ny Vavateny. Nahoana ny fiomanana fandraisana an'ireo olona be dia be izay tonga hijery an'io festival jerijery. Ia, izay aloha zany dia isaorana manokana an'ireo indrindrandrindra ireo mpisehatra amin'ny toerana izay fandraisam-bahiny, satria amin'izao fotoana izao dia tena anatin'ny fikarakarana ny fandraisana an'ireo vahiny maro samihafa izay ho avy hanatrika ny festival jerijery. Ireo mpandray vahiny ireo a, eo ihany koa moa izay mpikarakara, ny mpitondra rehetra ao an-toerana dia miara-misalahy avokoa amin'izao fotoana izao amin'ny fandraisana an'ireo vahiny izay ho avy hiatrika ny festival jerijery. Fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy manokana. Manentana antsika jiaby, indrindra antsika zanaky Vavateny izay miparitaka anatin'ny lavalon'ny nosy, eny fa na ny any ampitan-dranomasina ary, kanefa ihany koa manentana antsika rehetra izay mety mahita anay amin'izao fotoana izao mba ho avy hanatrika an'izany festival jerijery zany, satria Vavatena dia distrika tokana anatin'ny faritra Nalanjorofo tsy manana ranomasina, kanefa kosa ny festival jerijery zany dia isan'ireo reharehan'ny zanaky Vavatena mba ahafantaran'olona sy ahatongavan'olona hitsidika an'izany tanàna Vavatena izany, ka manentana antsika rehetra mba ho avy amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faharoa ny volana novambra ho avy izao. Anarana zany. Tovy Karina.